Falinarabany ankizy kely tsirairay avy indray tonga eo amin'ny fotoana manaraka indray isika. Andrany isika dia hiresaka ny hoe mikarakara ny tontolo iainana. Mbola ao anatin'ilay fitantanam-pananana ny ankizy ihany isika tsirairay avy. Isika dia nomen'Andriamanitra an'izao tontolo izay mahafinaritra be, tsara tarehy be izao. Ka izao nefa mila karakaray ny tontolo io mba hahatonga antsika ho salama tsara, hiaina am-pilaminana, hahatonga antsika hiadana ihany koa. Ka ireto misy zavatra maromaro mba ianarantsika, mba hahafahantsika mitandrina tsara, mikarakara tsara an'izany tontolo iainana izay nomena ny ankizy kely izany. Ny voalohany amin'izany dia izao: lavina. Ohatra ny ahoana moa izany lavina izany? Lavina rankizy ny fividianana na fananana zavatra tsy ilaina akory. Raha ohatra izany hoe mahita zavatra eny an-tsena ianao dia nefa tianao hovidiana ilay izy, dia lavina izany ny mividy an'izany mba hahatonga an'ilay izy hoe tsy ho be dia be nefa tsy ampiasaina ao an-tokantrano. Ny faharoa dia izao: ahena. Ahoana moa izany ahena izany? Ahena ny mividy zavatra tsy maharitra. Fa zavatra inona izany no vidiana? Zavatra maharitra, ohatra hoe maharitra 2 taona, 3 taona, ela be ny zavatra izay vidiana. Ny fahatelo dia izao: ny ampiasaina indray. Ampiasaina indray dia hoe manova zavatra ho amin'ny tanjona hafa. Ohatra hoe raha io izany misy akanjo anankiray ohatra, dia afaka ovaina io amin'ny zavatra anankiray. Ny manaraka dia izao: amboarina indray. Tsy hoe rehefa io fa misy rovitra kely ny zavatra, ny akanjo anankiray, na ohatra hoe ny torosy, dia tonga dia ariana dia miteny an'i dada sy neny hoe: dada sy neny hividiano indray tsy izay fa izao. Teneniny dada sy neny hoe: mba zairo kely ne dada sy neny ty torosiko ty. Dia lasa atao inona ilay izy? Rehefa vita ilay izy dia afaka ampiasaina indray. Fa raha vao aririana eny rehetrarehetra eny izy dia lasa manimba ny tontolo iainana. Sady izany koa aneraka izy dia mitsitsy vola fa tsy hoe mamoaka vola foana dada sy neny hividanana rehefa simba. Ny manaraka dia izao: omena indray. Isika rehefa ohatra hoe misy zavatra tsy atonona, misy zavatra tsy ampiasaina intsony, ohatra hoe kitapo, akanjo, torosy, crayon de couleur sy ohatran'izany, dia afaka omena ny hafa izany zavatra izany, fa tsy hoe ariana dia miparitaka eraky ny trano, miparitaka eraky ny izao rehetrarehetra izao. Fa afaka omena an'ireo olona ankizy tsy manana izany zavatra izany. Manaraka dia izao: ilay izy koa dia afaka averina ampiasaina. Ahoana moa izany hoe averina ampiasaina izany? Ohatra izao hoe misy fitaovana izay afaka ampiasaina indray izy. Raha ohatra izao hoe nisotro rano isika amin'ny eau vive, dia tsy hoe tonga dia avy misotro rano, lany ilay rano dia ariana eny rehetrarehetra eny ny plastika, ny tavoahangy, fa afaka ampirimina iny dia ampiasaina ampiana rano indray dia iny ihany ny isotroana rano, na ohatra hoe asiana jus na ohatran'izany. Dia misy ilay taratasy ireny izao, misy be dia be, dia ilay potipoti taratasy ireny izany mbola afaka anaovantsika asa tanana. Ny plastika araka lazaiko teo ampirimina dia mbola ampiasaina indray. Misy ny metaly, misy ny fitaratra. Ireo zavatra rehetra izay nijerentsika ireo dia afaka ampiaritsika mba hahafahantsika mikajy sy mikolokolo izao tontolo iainana misy antsika izao. Fa izao amin'ny mampikarakara ny tontolo iainana antsika dia mitondra anjara biriky ny ankizy kely tsirairay avy amin'ny fanaovana izao tontolo izao ho mahate-honina, ho mampiadana. Ka izao
ohatra hoe tsy aririna eny rehetrarehetreny ny sachet, ny hodin'akondro, hoditra letchi, ny tavoahangy. Fa izao isika tsirairay avy dia afaka mandray andraikitra mampirina an'izany. Raha ohatra eny an-dalana ianao ohatra mihinana biscuit dia ampirimina any am-paosy ilay izy dia rehefa tonga any an-trano dia atao any amin'ny daba-pako na any amin'ny fitoeram-pako. Fa ny ankoatran'izay rankizy mba hikarakaratsika an'ity tontolo iainana ity dia rehefa ohatra hoe borosy nify isika na manasa tanana na manasa vilia dia tsy avela andeha be eo foana ny paopy fa tsy tsitsika andrano dia nasa kely aloha izany tsika dia alefa ny paopy dia rehefa avy eo dia sasaina dia idina ny paopy dia ohatran'izay dia na ny borosy nify koa ary dia ohatran'izay ny ataontsika fa tsy avela andeha eo foana ilay paopy. Fa ny izao ihany koa ho an'ny ankizy izay mianatra tsy voatery hoe andeha tomobila foana isika na ohatra hoe andeha moto isika rehefa aterina any am-pianarana fa afaka mba mandeha tongotra ihany koa isika dia mampihena ny fandotoana ny tontolo iainana izany. Mahatonga ny rivotra adio satria mandeha tongotra ny ankizy vitsy mandeha moto sy mandeha tomobila. Fa izao rankizy misy zavatra be dia be azontsika atao ahafahana mikarakara izany tontolo iainana izany. Ohatra fotsiny ireo fa any an-trano any misy zavatra azontsika atao. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia misy an'izao Genesis 2:2 andininy 15. Genesis 2:2 andininy 15 dia izao no tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny lehilahy ka namponina azy tao Edena hiasa sy hitandrina ny saha. Isika tsirairay avy ihany koa rankizy dia afaka mitandrina an'ity tontolo izay nomen'Andriamanitra antsika ity. Afaka mikarakara izany tontolo iainana izany isika mba ahafahantsika miadana, ahafahan'ity tontolo iainantsika ity mahateonina fa tsy ho feno plastika ho feno fako sy ohatran'izany. Dia mirary soan'ny ankizy kely tsirairay avy ny fandriana dia izao engana ny ankizy kely mba hazoto hikarakara tsara an'izany tontolo iainana izany. Amen.